teo amin'ny manoloana ny hôtel de ville moa zany iny sary Antananarivo iny sary iny tamin'ny sisy fa efa amin'ny ankapobeny ao Analakely sy manodidina amin'ny 513 me ao ny barrage zany raha avy etỳ Korondrano ianao dia aty amin'ny Makoroa aty efa misy ampitandron'ny filamina reto sary rahantsika reto moa zany le eo alohan'ny lapan'ny tanàna fa tsy afaka miditra manoloana tsy afaka idirana ilay dia tsy maintsy mihodina any amin'ny Salimar ny tsara lalàna any dia miakatra ny andohana Analakely indray zay vao afaka mivadika avy etỳ ambody filao aty satria dia tsy afaka idirana zay amin'ny ankapobeny fa iny ambiance tamin'ny maraina efa amin'ny 10 sy 6 zao andrasantsika ny fidirana mivantana miainga avy ny 15 Gaëtan Andretsilava. Rassemblement araky ny fahitana azy ohatra ny eo nanao rassemblement nitafika le maraina aloha anangatana maraina reny efa namitrapitraka an'izay hoe sakana maromaro izay manodidina ny lapany tanàna ao Analakely iny ny embouteillage ihany koa dia manao ny ataony aty amin'ny sisiny noho izay hoe tsy fahafahana miditra any amin'ny Analakely izay miova moa ny toetra rà amin'izao fotoana raha ny hita satria misy miditra miantso amin'ny alalan'ny mandefa mivantana ihany koa ny zavatra misy eny toerana ny mpanao gazety dia ho andeha hoarahintsika zay afa tamin'ny 10 ora teo eo angambany tamin'ny 10 ora latsaka teo eo ty sy andeha hoarahintsika ty raha ohatra ka efa vonona dia afaka ampitaina avy hatrany. Izay efa miomakomana izy ireo araky ny hitatsika efa fety ihany koa tamin'ny filaminana raha ny zava-misy amin'izao fotoana izao moa efa misy an'ireo lehibean'izy ireo izay efa nanome ny toromarika amin'ny izay fotoana ety amin'ny avenue de l'indépendance na ny 13 mai etina izao raha sary eo tsy mivantana akory ito sary rahantsika ito fa ampahany vaovao zany sady mametraka manao mise au point ny teknika eny akanja namana Gaëtan Andretsilava ao anatin'izay rehetra zay misy aminareo olom-pirenena maro be hoe fa inona daholo zany reo ilay fitakiana moa zany amin'ity androany ity ny fe zany hoe ilay zava-nisy sy ilay zava-nitra tsika teboka misy teboka firy izy teo telo momba an'izay misy teboka efatra amin'ny ankapobeny ny antony mahatonga ireo kandida nanao fanambarana no maly hatramin'izay fa hoe hidina hoe eny amin'ny kianja ny 13 Mey araka ny hatramin'izay mirotsaka ary miomana ao anatina fotoana fifidianana sika izao dia io fotoana fifidianana io tsaka ny fomba fiteny satria raha toka ny fifidianana no fitany lanana misy tsy fahatomombanana tsikaritra ao anatiny mazava ho azy fa tsy maintsy ho korontana tsy maintsy ho krizy no avoakan'izay tikanay efa izay krizy aorena fifidianana izay foana no fandimy teto amin'ny tany sy ny firenena ka nahatonga ny firenena hoe manitra sy lasa tsy tafavoaka hatramin'izao izay antony zay zany mahatonga ireto kandida ireto miteny hoe aleo ho atsaraina sy ho diovina tsara kanja fifidianana zay matahotra fifidianana ireo kandida ireo zay foana mahatonga voizina na hoe azasiana fifidianana hoe azasiana fifidianana tsy izay le izy tsy hoe matahotra ireo kandida ireo vonon'ireo matoa sany rotsaka fa aleo mazava ny lalao io resaka lalao io zany tsy hoe lalao ohatra fotsiny hoe lalao lalao fa fifidianana no resaka eto dia ny teboka voalohany amin'izay dia ny voalohany le hoe teo aloha ny fananany filoha teo aloha André Rajoelina na maha-kandida azy zay nekeny ho ACC hoe hilatsaka ho fidiana teo aloha le fananany ny zom-pirenena frantsay zany hoe tsy
nanafa-tsy ary ilay na veriny ilay na very tany malagasy na de tena tany malagasy ary izy ary izy miteny hoe tsy tany sinsisa zay aloha nanankiray teboka voalohany ny teboka faharoa de ty fananganana ny gouvernemanta iombonany ity iny ihany koa de ao anatin'ny teboka faharoa takiny reto candidat ireto hoe fa ahoana tokoa moa ny voalazan'ny lalàna mahakasika gouvernemanta teboka faharoa ny teboka fahatelo de mikasika ny ACC mazava ho azy de ny teboka fahaefatra moa zany de mahakasika ny fomba fiasan'ny CENI efatra lehibe ireo zany no antony hitakiny reo candidat hoe aleo isika miverina amin'ny fanarahan-dalàna mety fividianansika de miroso an'izay anatin'izany hoe tsy fanarahan izay tsy fanarahan-dalàna zay no miteraka krizy miteraka disadisa eny anivon'ny fiarahamonina miteraka olana ho an'ny firenena iray manontolo ka ialana amin'izay zany satria raha izo antrano raha izao tsy fandripahalemana efa misy eto amintsika zao raha izao hoe fasairanana mianjady amin'ny tokantrano tsirairay avy zao zany mbola isy an'izay krizy zay ihany koa de sanatria eto tsika mianakavy ny raisina ialana amin'izay zany mahatonga nyreto candidat reto hoe aleo isika hiditra ao anatin'le hoe fanarahan-drano zay zany tena tsy maintsy averimberina zany tandre ny olo-pirenena mantsy tena mampalahelo ilay zavatra mitranga satria lasa ohatrany hoe lalaoviny mpanao politika hoentina amina resaka sentiment hoentina amina resaka sinisisa de anjarantsika mpanao gazety ny manasongadina hoe ilay izy ny zava-misy miainga avy amin'ny fay zany tsika de hoe misy tranga izay everina fa tokony tena tsy hoe kely ny vahoaka malagasy isika zany hoe isika mianakavy mihitsy zany de hoe misy mpanao politika izay mieritreritra hoe hametraka hanja politika feno loto ary ny vahoaka no ampiasaina ao anaty de ny vahoaka no ampiasaina ao anatin'izay le kianja anaovany politika ny loto de io loto io lasa manome vahana ny fiarovana de nefa rano moa am'izao fotoana zao anto le fidinan-dalabe de le nambanao teo hoe tena misy fandikan-dalàna zany de ny zavatra tiana marihana fotsiny sady olo-pirenetsika malagasy ihany koa reo le candidat reo malagasy reo solom-bavambahoaka miaraka amin'ireo candidat reo ary misy malagasy maro be miaraka am'ireo fa tsy reo rero malagasy fa ny ankilany zay atao hoe eo anivon'ny fitondrana ihany koa misy de malagasy ihany koa ny olona samihafa ao anatin'izany hoe manana tombontsombonana foana zany tsika samy malagasy na inona fa samy hafa-kevitra ara-politika de izay fifampianono zay ane no tsy nisy ilay hoe ny maronisa satria moa zany ny fitondram-panjakana nolaza foana hoe zay de manana ny maronisa ary anatin'ny 5 taona ngega tandray atsilavo ny maronisa eny amin'ny Sénat maronisa eny amin'ny teny miara-pirenena tsisy feo afaka niainga zany teto fa ny olana fotsiny marina fa zay ny mpinaky ny lalàna sy ny demokrasia hoe ny marina mandray le milaza fa maronisa tsy vita ny anaovana fifidianana zay ny maronisa ny mametraka an'zelany fa zany any koa ny fifidianana de manasongadina sy manome lanja le vitanisa hoe misy olona de miara-miaina de izay fiarahamonina miarak'izay no hoe mila jerena fa ny olana ka etandra tsilavo tonga amle nambaranao tranga maro sagay melanja tsolo le hoe fiarahamonina me anao rehefa maheno hoe de rehefa assemblée nationale tamin'ireny fotoana ireny de hoe zao nitapaky ny maronisa de miainga hoe reslave de miainga hoe mpanankorotany fa tsy nambara mihitsy hoe misy force koa io na de hoe vity anisa ny bedre zao hoe miara-miainga manana olom-boafity maro manerana ny Madagasikara zany menona ve zany force zany teny amin'ny anteny miara-pirenena zany team zany manana olom-boafity maro manerana ny Madagasikara fa menona ve tsanga satria rehefa zay tianany tao ary le maronisa tao anatin'le fandraisana fanapakevitra tsy nahitana taratra hoe iny fa tena hoe nanova zavatra ho am'le tombotsoa an'le vahoaka fa ny zavatra hita tao zay la ohatrany hoe nanindrina fotsiny an'ilay vitanisa na
nisy fanapakaro samihafa vokatsoa ndeha tsy la mpanao gazety ao ambadika ao moa zany a iangaviana mba hiditra avy hatrany rehefa misy ny volona ny afaka miditra amin'ny vantana ho an'ny teknisiana samihafa ao ambadika ao a ho an'ireo sur terrain zany a mety hivoaka miditra eto ihany koa izy raha mba tonga izy efa fantatra hoe tokony hiakatra plateau eto a dia milaza moa namana Julien ao ambadika ao hoe mbola tsy misy vonona aloha zany ny mpanao gazety sur terrain anjaran'ny mpanao gazety ao no miantso azy ireo ampiditra azy ireo hitantara ny zava-misy aiza ho aiza ireo candidat raiky amby folo amitsika amin'ny teny izao misy fanampanazavana mbola tokony hoentina ve Gaëtan andeha tsy lava amin'ity maraina ity. Oui, zay mihitsy ny amo zany de tiako ihany mamerimberina fotoana zao a tsy hoe akory dirana izy na korotana tsy hoe zay fa fotoana zao tokony hoe ahafahan'ny rehetra maneho ny heviny manao fitakiana ankalalahana ny zavatra takiana eto a de tsotra tsy misy afa-tsy ny hoe fampanarahana sy ny fanajana izay voalazan'ny lalàna ny zavatra misy ihany koa raha ny hita maro loatra ilay tsy fanarahan-dalana tsikaritra zany a ny kapoka raha filazana azy raha izay no azo ilazana azy satria tsy voazao anie no voafatopatotra ny olona rehetrarehetra na ny antoko politika io keretika fotiny ny sehatra lavanila tamin'ity taona ity a tamin'ity tsika vao nahita hoe nitotongana zay zany ilina zany tamin'ity taona ty ihany koa na tamin'ny roa taona lasa tao anatin'ny roa taona teo eo a zay ihany koa vao mambana lazy zany hoe resaka variry zany ary vao afaka omaly ary no nanao fanambarana le président variry hoe mbola tsy avitra mbola any nge le variry anankiray nalainjareo ankeriny tamin'ny parti an'ny Breville iny zay raha tsy diso a mbola pahalemana zany zany rehetrarehetra zany de zay tenenao ahafahatsika metandray a ary miombona maneho ambony zay hoe fitiavan-tanindrazana sy ny fanandratana avo zay amin'ny pompireneny zay satria izy io anie tsy hoe ho atsika araky ny fomba fiteniny Antiazarakoto Manatsoa hatramin'izay moa zany tsy hoe ho atsika amin'izao fotoany fa io tsy fanarahan-dalàna raha io fibodona na hoe tsy fijerenan'ny sosialy mbahoaka io zany a no toy indray de ahoana moa zany no zavatra isy eto amintsika hoe tsika raha ohatra ka izay no mbola hitoy a ao anatina 5 taona indray maro no taorina le fanambarana omaly zany da 12 zay manao le hetsika androany no resako fa ny an'ny folo be de be ny olona ny teny hoe zavatra mba nyresahana iny moa zany ty hidirako fa raha ny olona izao fomba fandraisany azy any zao zavatra am'le fanambarana nataony ny olona zany raha ny fahitako azy omaly nanantena zavatra many tamin'ny fanambarana iny nefa rehefa tena natao reny ny vokany lasa ohatrany hoe raha fitiana de lasa ohatrany hoe fiantsina indray ary le izy hoe ataoviny anareo fa zay koa nge manana nena ohatrohatr' zay zany le za moa tsy hiditra lalina am'izay a fa raha ny zavatra misy androany zany a de izay no antony hitakina hoe fotoany zao ahafahana hoe maneho hevitra fotoany zao a ahafahan'ny malagasy rehetra mifandray a ary miombona maneho an'izay hoe zava-tanindrazana zay a indrindrandrindra ho an'ny taranaka indrindra raha ny araka ny teneniko teo azadinany koa fa tsy neto Antananarivo rehetra satria zao mahita ihany koa ato hoe ny ao Fianaratsoa ihany koa de efa manomboka reo pombany reo candidat raiky amby folo reo a efa misy maromaro ihany koa no mivondrona zany a akoatrany amin'ny fotoa de misy koa miombokevitra am'ty hetsika atao eto akely rahana candidat raiky amby folo reto marina zany ianao misy vaovao eto a zay miampita am'izao fotoana zao efa miandry ny
ny hetsika moa zany a ny kianja am'izao fotoana dia samihafa zay mandeha any koa ankilan'izay a dia nisafidy mihitsy aloha ny mpanao gazetitsika eny an-kianja hoe aleo mbola tsy miditra fa ny andro fataon'izao zay ngamba no azontsika ambara eto a manoloana ny zava-misy any amin'ny ville any fa tsy tsika rery no nanao an'izay atao fa neo-kevitra zay araka nambarana teo Gaëtan Ndretsilava ny mpahay fiarahamonina no sady mpanakanto eketeny zany raha hoe ny tolonena vavolombelon'ny tantara zany damba zany ny resaka momba ny zava-misy amin'izao fotoana zao mba tsy hoe isika ny mamorona anareo hoe le candidat reo ny te anankirota maro a ny olo-pirenena izay mahatsapa fa manana didy tsy manana andraika eto amin'ny firenena zay atao hoe manana mahatsapa fa tsy tokony angina tokony teny satria le nambaranao teo Gaëtan Ndretsilava tena nabe Madagasikara raha manana dia izao zany tsika mila mandamina an'izy ity fa tsy arasolefaso ny fifidianana tonga le fifidianana dia korotana ao arenany fifidianana satria tamin'ny 2018 efa fandeferana be ane le tamin'ny 2018 nandefitra be daholo ny rotsaka hofidiana rehetrarehetra teo nanaiky hoe sina fifamindrataminy vao nisy famindram-pahefana tena hoe ara-dalàna teo amin'le zay indrindra filosa ny nofidiana samy voaka tamin'ny fifidianana dia isan'ny mahasarika azy raha tsika avy hatrany aloha ny fanazavana ny heviny a manoloana ny zava-misy amin'izao fotoana izao miaravatsika manatrika ito tany ambolohany dia fito mirahalahy izay ao amin'ny tarika maleo rahalahy zay nomeny Janahary Talenta ary nipoitra tao avy ao anatin'ny vahoaka ary miverina ny vahoaka ankehitriny mbola misy roalahy velona izay manohy ny dia nandritry ny 1 taona dia tsy nitsahatra izahay tarika maleo nitasy sy ny masotsika ary ny fanahitsika handalina sy hamakafaka ary isitina lesina anoloana ny zava-mitranga eto amin'ny fiainan'ny firenena indrisy anefa fa tsy tanteraka zany manomboka androany satria noziny ray ny firenena matatra tafahoatra ny mpitondra amin'izao fotoana izao vitany ny mampiasa ny lalàna eo am-pelatanany hanamafisana ny fanapara-pahefana eto amin'ny tany sy ny firenena izany nefa dia nataony hiarovany ny tombotsoany manokana manararoatra ny tsy fahalalàny malagasy maronisa zay mbola tsy mahay taratasy zany tsy mety zany tsy mety zany ary amin'izao fotoana izao dia tonga amina fotoana anankiray tsika kio midalana tena ratsy dia zay ny amintsika vika ny maha izy antsika very tanteraka ny fiandrenena tamin'ny 27 ane izay tarika maleo mijoro e satria niady ny taky hoe ampidiro ao anaty programa fampianarana ny zava-misy eto Madagasikara mba ino ny tanora malagasy mba hahafantatra ny zava-misy rehetra eto Madagasikara ny arena ny kolotsaina sy ny rehetrarehetra sy ny tantarany mba hahafantarany tsara zany hoe ino zany ranomasin'ny Gasikara manodidina azy zany raha tamin'izany no efa nipetraka ny fahafantarany tanora sy ny fampianarana azy ny zava-misy eto dia tsy ohatr'izao Madagasikara raiky
Ry vahoaka malagasy tsy vaky volo amin'ny anaran'ireto candidat izay mivondrona ao amin'ny collectif de candidat sy ireto sy olom-bavam-bahoaka loolona sy olom-boafidy tonga maro ireto dia faly miarabanareo izahay. Maro ny antso efa nataonay izay namaky bantsilana ireo fandika-dalàna, ny fanitsakitsahana ny lalam-pandrenana ary ny fanososena ny fiandranam-pirenena amin'izao fanomanana sy fikarakarana ny fifidianana ho filoham-pirenena izao. Teo ihany koa ny antso maro fa misy fitanilana eo amin'ny fampiarana ny lalàna eo amin'ny candidat ireto sy ny candidat filoha nametram-pialana ary misy osoka isan-karazany eo amin'ny lisy mpifidianana. Nanao antso ihany koa izahay momba ny didy izay navoaka ny fitsarana momba lalam-pandrenana fa tokony tsy ho afaka milatsaka ho fidiana ho filoha ireo izay mizaka zom-pirenena vahiny ary tsy manana ny zom-pirenena malagasy intsony. Maro ny fialanenina nataonay sy ireo antso mitaky ny fifampiresahana eo amin'ny samy malagasy mba hitadiavana vahaolana ampilaminana momba ny fanomanana ny fifidianana sy hitadiavana vahaolana maharitra. Ny nanam-pitsofina tamin'ireny antso maro ireny ny mpitondra ary nanohy hatrany ny fitongilanana na dia hita tsotro zao aza izany fa mandika ny lalam-pandrenana sy ireo lalàna manan-kery eto amin'ny tany sy ny fanjakana. Noho ireo rehetra ireo dia tonga ny fotoana anehotsika firaisankina, fahasahina ary fijoroana amin'ny marina mba ahafahana mamerina indray ny tany-tandalàna sy ny fanajana ny demokrasia. Ireto izahay collectif de candidat sy olom-bavam-bahoaka loolona sy olom-boafidy vonina sy sahy mijoro hiaro ny tombontsoan'ny malagasy tsy akanavaka indrindra ireo vahoaka tratra ny tsindry azo lena, tsy anasa, ny mpiasa-panjakana, ny tantsaha, ireo mpiasa sy mpandraraha tsy miankina sy ny mpianatra. Koa manao antso avo amin'ny vahoaka malagasy rehetra tsy akanavaka irahina, hosay ary hijoro ka hiaraka aneo ny sy hitaky ny fanajana ny fahamarinana, ny fampanjakana ny tany tandalàna eo amin'ny fampiarana mitovy sy tsy mitanila ny lalàna velona, tsy anaiky ny fanitsakitsana ny lalam-pandrenana. Miantso anareo miaramila, miantso anareo syndika, miantso anareo fikambanana isan-karazany, ianareo mpanao politika, fa indrindraindrindra miantso anareo olo-pirenena malagasy tsy akanavaka vonina sy say hitsinjo any Madagasikara. Noho izany dia miantso antsika rehetra hiaraka isika ho eny amin'ny kianjan'ny 13 mai manomboka amin'ny alatsinainy izao amin'ny 10 maraina ka ho ataontsika mpahandrena izany fitakiana izany mba ho reni-tany ho ren-danitra fa ny vahoaka malagasy dia mahay mitaky ampilaminana ary efa leo ny fanjakany tsy maty manota ka tsy anaiky lembena na intsony. Mamela ny fivoriana sy ny filaharana an-dalambe ampilaminana ny article 21 ny pacte international na fifanekena iraisam-pirenena mahakasika ny zon'olon-tsotra sy ny zo politika nosoniavina ny 23 mars 1970 sy 1970. No amafisiny ary no nampirisian'ny communauté internationale izany ny 19 septembre teo tamin'ny nilazany fa mankato sy manaiky ny fahafahana tsy azo ivalozana manao fivoriana sy mandeha ampilaminana eny an-dalabe ry zareo ary mbola namafisiny ny solotenan'ny États-Unis zany tamin'ny fandalovany farany teo. Manao antsoavo ihany koa izahay fa fitakina ampilaminana io ary tsy ekena ny fampiroroana, ny fampiasan-kery, ny herisetra amin'ny malagasy, ny famotehana fananan'olona sy fampielezana tsao sy vaovao tsy marina. Sahy mijoro sy mirahina fa ny tompontsom-pirenena ny hoaviny sy ny hoavinao sy ny taranakao no iarahantsika arovana izao. Ombantsika mandrakariva Andriamanitra. Entsika tsara zay fanambarana sy antso natao teo izay. Rehefa nandinika sy nialanenina izahay dia tsy manan-tsafidy intsony afa-tsy midina an-dalambe eny amin'ny 13 mai. Koa miantso mivoaka n'Antananarivo sy manodidina, miantso mimponina eto Madagasikara rehetra zay efa hitanay fa misy tonga eto manavitra an'ity firenena ity tsika fotoana zao. Ary hosay izahay tsy atahotra zay fampirorona sy ireo terrorisme d'État. Milaza aminareo zay fa mila tany tandalàna
manaja ny lalam-panorenana ary indrindraindrindra mijery fahantrana sy ny fahovoazana mahazo ny voaka malagasy koa dia mairesy saia mijoroa miraisa ino fa tena mitaky an'izany ny firenentsika ankehitriny ombantsika Andriamanitra. Miaravatsika manatrika eto tany amboalohany dia fitombralahy izay ao mitarika maleo fitombralahy izay nomeny Janahary Talenta ary nipoitra tao avy ao anatin'ny vahoaka ary miverina ny vahoaka. Ankehitriny mbola misy roalahy velona Izaspekotso zany manohy ny dia nandritry ny 1 taona dia tsy nitsahatra izahay tarika maleo nitarika ny saintsika sy ny masotsika ary ny fanahitsika handalina sy hamakafaka ary isitona lesina manoloana ny zava-mitranga eto amin'ny fiainan'ny firenena. Indrisy anefa fa tsy tanteraka zany manomboka androany satria tandomondoziny indray ny firenena manapatra fahefana tafahoatra ny mpitondra amin'izao fotoana izao vitany ny mampiasa ny lalàna eo am-pelatanany hanamafisana ny fanapara-pahefana eto amin'ny tany sy ny firenena. Izany nefa dia nataony hiarovany ny tombotsoany manokana manararoatra ny tsy fahalalan'ny malagasy maronisa zay mbola tsy mahay taratasy zany. Tsy mety zany, tsy mety zany. Ary amin'izao fotoana izao dia tonga amina fotoana anankiray tsika kiomdalana tena rasy zao tsika no mijoro dia zay ny amintsika very tanteraka ny maha izy antsika, very tanteraka ny fiandrianam-pirenena satria tamin'ny 27 ane izay tarika maleo mijoro satria niady ny taky hoe ampidiro ao anaty programa fampianarana ny zava-misy atao Madagasikara mba tsy ho tompotrano miono ny tanora malagasy mba hahafantatra ny zava-misy rehetra atao Madagasikara, ny arena, ny kolotsaina sy ny rehetrarehetra sy ny tantarany ho an'ny 5 sy fara. Asakasaka reo no safidim-bahoaka mahatatesa tsikera rehefa tsy misy apoka, fahendrena ny miala rehefa tsy tafavoaka, aleo alan'andrina tozay alam-bahoaka, aleo alan'andrina tozay alam-bahoaka. Tsy ekena intsony tsy fanarahan-dalàna aoka izay ny famitahana ny vahoaka malagasy takina ny amerenana ny asan'ny fiandrianam-pirenena sy ekena ny itondra filoham-pirenena vahiny amin'ny Madagasikara takina fanadiovana ny tokotapim-pifidianana mba hamerenana hafatokisan'ny vahoaka ny rafitra rehetra atsangana ny cour électoral spécial ary hovaina ny firafitry ny CENI manome fotoanantsika vahoaka malagasy rehetra eo amin'ny 15 telo ambin'ny 10 Mai ny collectif des candidats ny alasany 2 volana oktobra amin'ny 10 ora maraina. Tsy anaiky isika raha tsy tafapetraka ny tany-tandalàna. Mbola tsy misy ny moa zany fa dia sary fotsiny ty rahantsika ty ny paikadany no candidat samihafa sary mivantana amin'izao fotoana izao no arahantsika ato amin'ny fahitalavitra miaraka mandeha zany amin'izao fotoana izao raha tsy diso misy sénateur teo aloha ohatra ny efa tazako ihany ko misy fampiresahana alefa ny feo ry zalahy azafady ho atsika teknisiana ambadika ao zany mba mangataka hoe mba lanjalanjaina le baiko zay le lanjalanjaina baiko
inona fotara ataonay joreto mateny hoe anakizy mandeha inona fotara ataonay indenanay ny olona manaiky Vous contrôlez vanay ny olona miaraka aminay. Ianareo manakorotana an'io. Vous contrôlez vanay ny olona miaraka aminay ka efa nomenay ny consigne rehetrarehetra. Fankafantatra zay rehetrarehetra. Aza matahotra anareo. Samby araka hitandron'ny filamina anampinareo zay. Anampinareo zay. Anampinareo zay ka. Anampinareo zay hitandron'ny filaminana. Eny hiditra eo ihany zany ny mpanao gazety reny hitatsika amin'ny sary reny a. Iverina eto plateau amizay tsika mana teknisianina satria manambahiny isika am'izao fotoana izao iresaka raharam-pirenena olobe reto eto anilako eto a avy eto amin'ny akavanako ato a reto André Lémy Rovason Gérard Tale général teo vidina amiral Ratsizaka ye de misaotra anao raha eo aman-dreny fa mahita an'izao voninahitra zao a tonga eto amin'ny plateau anay eto a tena zava-dehibe a kiondalana moa misy ny firenetsika avy ato amin'ny akaviako ato indray Jacques avy eo anivony ny antoko politika ARB de misaotra indrindra tonga eto a miaraba anareo mramalalo miaraba anareo tompoko ary za moa sambosamborona tena manatena ilananao de miaraba anareo misaotra anareo ngala mato teneniko nareo mpanao gazety zandry teo arina fa de tanandalana moa izy nianso anaty hoe izy anao zao za zao mbola te andalana de aloha anao izy mba afaka kely de toitako anareo de mato tena zaka de amin'ny fijery rehetra sy ny mpiaino fa am'izao raharam-pirenena efa mafana zao de faly mihitsy araky ny teneniny ny olobe tsika ato fa tena ilaina ny olo loatra azy mahafantatra sy tao anatin'izany atao hoe ady saritaka politika ny tiako tenenina eo anivon'ny firenena zany satria mangotraka mihitsy ny zavatra miseho am'izao fotoana zao ka zay nga manome ny tafatafa sy dinidinika mana fotoana be tsika androany tena iresahana ny zava-misy ary ararotina ny fahatongavanareo Tandriamatoa Gérard André Lémy Rovason manahoana ny fahitanao ny zava-misy am'izao fotoana zao a eto amin'ny firenena mizotra makaizy Madagasikara de hanao ahoana ihany izy fantanin'ny olotrotro zay a de apetraka aminao mivantaka ny valiteny omeko anao a de valiteny efa nameko ny Union africaine nameko ny FFKM oviny anao no nanome tamin'ny herinandro lasa teo ambany neona tamin'ireo ahako de nanontany ohatranao zany izy de sotra ny valiteniko misy didim-pisarany io navoaka ny HCC zay mampifanolana ny candidat anakay eto akilana zay manao angaredona de ny anakay eto akavanana manao bodingeona didim-pisarana anakay io de anakay io nefa mety ampifandrafy ny samy malagasy de FKM nazaika ny Union africaine sy mety anie zany didim-pisarana ve de ampifamony samy malagasy mampalahelo zany raha izay no tena ho atao zako hoe maha olon-dehibe anahy kosa naiko hoe mpisarana anakay a ampifamony raha hitandrazana amiko fa fanatona de nasahivoko moa tamin'ny FFKM sy ny Union africaine hoe mpisarana pendant droit commun face droit constitutionnel ihany satria question de nationalité ny anakay nationalité zany sy droit constitutionnel zany fa droit commun dika zany raha io droit commun io misarainaka mifanolana misy raha hoe cour suprême fa manino izy soetinany tamin'ny 2002 hoany nisy ohatran'izany koa namoaka didiny seta tamin'ny 2002 de ny fandana satria le fomba nanendrena ny membre ny HCC zay n'olona fa sy nanaraka ny lalàna ny HCC fanendrena anazy ny oloanika
zarainy mpisara tamin'izany Cour suprême ao tanatiny io a ny Florent Coutanchou nametraka ny Allemagne natao hoe HCC satria le fomba nanenjenana olona reo sy manara-dalàna dia ny Cour suprême tamin'izany na dia navoaka ny HCC ny didy dia niteny Cour suprême boka didy amin'ny anina le izy dia hoe sy azo voany didy koa sotra le olona dia ny HCC tamin'ny 2002 niteny an'izany amin'ny 2023 le raconta Florent manahirana zany zava-dehibe zay background ny teneninao teo zay hoe ay efa mpikambana nahafantatra ny zava-nisy tamin'izany mifandraika matogeran'Eurovision anatin'izay dia hoe inona ny tena mahasamihafa ny zava-misy amin'izao fotoana izao moa amin'ireo atao hoe karazana izy efa nisy teto amin'ny firenentsika zany hoe sotra isika misafidy 19 fois par référendum sy hoentina vazaha isony safidy sika io nareo angamba mbola sy teraka tamin'izany fa ale tena mbola tsy mbola hitankarana mihitsy zay sy migay atao tamin'izany raha tamin'izany anisany ankizy nanangana voalohany saim-pirenena io tany amin'ny sekoly tany Lopark ambanivohitra farafanganany safidy ny gasy tamin'izany hoe aleo tena sy hoentina vazaha isony zay ny safidy ny gasy dia tonga ny 72 dia mila hoe néocolonisme ny gasy zay sy hoentina vazaha dia nanao didiana sy hoentina diavin'ny gasy dia aleo révisena ny accord de coopération dia tsy vita ny réviseny asehaka ny accord de coopération fa no hoany teto ny tafika frantsay zay ny zavatra nisy fa sy hoe isaka carte d'identité dia zao sika tany zava-drehetra zany dia mila miteny zay tonga ny firenena zany tsy dia resaka sony a hoe lalàna ve sasy lalàna le na manara-dalàna na ve nationalité fa nanany tena petraka dia sotra ho averisika ve ny safidy ny raha imandrentsika tamin'ny 59 hoentina vazaha sika zay no tena mipetraka zay d'accord amin'izay ampidino ny saina malagasy io dia ampiakariny ny drapeau français dia foany ny tafika malagasy ako zay ampidino ny drapeau malagasy io dia asangany ny drapeau français dia ho hitasika eo ny toyny zay ve zao a tanakolona vao tia 45 dia verina fa dia zay fosiny zay hoe averina karaha ty isaka sony ka gasy sasy gasy iandro azy